Miarahaba anao tokantrano manaraka ny météo-tsika amin'ny zao fotoan'izao ny sary azahoan'ny zana-bolana hitantsika amin'ny sary izao mbola misy ny oram-baratra amin'iny ilany andrefany Madagasikara saika any zany no ahitantsika ny oram-baratra aloha ny roa andro avy ny ambiny kosa dia mbola maimaina ny andro fa manomboka ny alarobia kosa dia miverina ny oram-baratra izay saika manerana ny nosy ary somary anatombo kokoa izay orana izay any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara moa zany misy ny rindraona mety handalo amin'ny tapany atsimony tondran'izay oram-baratra izay ny maripana ihany koa dia isy fidinana raha ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ny ambiny kosa aloha indrindrindrindra ny amin'ny tapany avaratra tsy dia misy ny fiovana ao anatin'izay ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia misy hatrany aloha zany ny raona vao maraina any amin'ny faritry melaky sy ny amorontsiraky ny faritry menabe iny mandraondraona ihany koa ny andro ny ilany avaratra tsinanana ny ambiny dia anjakany masoandro tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola mety hitoetra hatrany ny oram-baratra any amin'ny faritry melaky ny faritry menabe ary ny afitan'ny faritra Tsimandrefana torak'izay koa ny faritry Sofia sy ny faritry Diana iny ny ambiny dia mandraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay 4 ka hatramin'ny 7 any avoatany ambony indrindra mety tafidina hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ny ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra ny ilany atsinanany Madagasikara kosa 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina ary ny tapany atsimo dia mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius ary mety mahatratra 18 degré celsius ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia iny ho an'izay rapitso izay ny morontsiraka vao andrefana moa dia 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana ho an'ny andron'ny talata mbola mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iray manontolo iny ny anan'izay ihany koa ny faritry Sofia mety mihitatra raty amin'ny faritry Tasy sy Vakinakaratra izay orana izay mandraondraona ny andro raha ho an'ny faritra ny Matsiatra ambony Iorombe sy ny faritra Nosy ary ny any Androy ny ambiny kosa dia ifandimbiasan'ny raona sy ny masoandro ny maripana voavinavina amin'izay talata izay mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 zany ho an'ny voatany ary midina kosa raha ny tapany atsimon'ny Madagasikara satria dia eo amin'ny 4 degré celsius eo zany ny maripana voavinavina amin'izay talata izay ary mbola mety hijanona ho 4 degré celsius ihany koa izay ho an'ny faritry Sofia iny any amin'ny ilany atsinanana moa tsy dia misy ny fiovana ho an'ny andron'ny alarobia kosa indray raha araky ny fanatsidika teo dia manomboka mandraondraona aloha zany ny andro raha ny tapany atsimo andrefany Madagasikara vao maraina fa ny tolakandro kosa dia miaina oram-baratra amin'ny ankapobeny ny faritra maro akoatra ny faritra Laotra Mangoro Atsinanana sy ny faritry Vatovavy ary ny any Analanjirofo mety mandraondraona ihany koa ny andro aloha zany ho an'ny Boeny fa ny ambiny dia miandry oram-baratra amin'izay andron'ny alarobia izay ny maripana voavinavina dia tombanana tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ny avoatany kosa tsy dia misy ny fiovana akoatra ny faritra Analamanga satria dia mety hilatsaka hatrany amin'ny 19 degré celsius ihany koa ny maripana voavinavina amin'izay ho an'ny faritra Analamanga ny ambiny kosa raha ny tapany avaratra andrefana indrindrindrindra ny any amin'ny faritry Sofia dia mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina zany hoe any amin'ny tapany avaratra andrefana zany no misy ny mafana indrindra amin'izay andron'ny alarobia izay ity ampamaranana dia mbola tsara hatrany mampafantatra antsika aloha zany fa mbola tsy miverina amin'ny laoniny zany aloha na ataontsika hoe mbola misedra olana ny tranokalan'ny météo Madagasikara fa kosa mbola mitohy hatrany ny fizaram-baovao any amin'ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro eo ihany koa ny YouTube météo Madagasikara azonao atao ihany koa ny miantso ny laharana 034 94 580 97 dia izay indray ny météo-tsika tamin'ity raha pisy iray fotoana manavykelomako